Faly miarahaba antsika rehetra manaraka ny cours en ligne atao amin'ny tuto info. Ny tenako moa Monsieur Rova, formateur en développement web atao amin'ny Nirinfo. Androany dia hitondra aminareo framework PHP anankiray antsoina hoe Coordinator. Fa mialohan'izay aloha dia ho resahantsika ny antsoina hoe framework. Inona moa ny antsoina hoe framework? Ny framework zany dia azo zaraina anankiroa, moa anankiroa, from izay midika hoe rafitra na cadre, work asa na travail. Zany hoe ny atao hoe framework zany dia rafitra asa anankiray na maromaro. Raha fitinina zany dia hoe nisy développeur zany nandrafitra ny asany vitany natambatra ho asa anankiray anamora ny fomba fanaovana développement web. Dia zay ny antsoina hoe framework. Dia io asa io rehefa vita dia nalefandry zareo en ligne na nataony offline, misy namidiny dia reny ampiasaintsika reny anamora ny asa, ampiasain'ny développeur maro hafa koa izy anamorana ny asa zany. Dia io framework io zany efa be da be ny sehatra misy anazy raha amin'ny développement web zao misy ny framework front-end dia misy ny framework back-end. Nampiasaina moa izy ireny anamora ny asa. Fa amin'ity kahantsika ity dia ny framework back-end zany no ampiasaintsika be da be izy fa eto zany tsika dia safidy ny framework PHP, izay ny PHP moa zany dia manana framework betsaka, dia ny coordinateur no choix-ntsika. Fa raha miresaka framework tsika akoatran'ny hoe coordinateur andresahana teo zany dia misy maro izy. Misy ny Symfony dia misy ny Laravel, misy ny Cake PHP, misy ny Zend, misy ny UI framework. Reo zany anisan'ny framework malaza amin'izao fotoana izao sy be mpampiasa indrindra. Dia fa maninona moa zany tsika no nisafidy ny coordinateur? Dia ny voalohany indrindra aloha araka ny zavatra hitantsika eo hoe il est un framework MVC écrit dans et pour PHP. Zany hoe voalohany indrindra zany ny coordinateur dia framework MVC. Inona moa zany MVC zany? Dia fomba fanaovana structurana code ao anatina dossier. Zany hoe klasena zany ny codinao ao anatina dossier maromaro. Dia ahitanao modèle, view, contrôleur, zay zany fanalavana le MVC dia zay koa hitanao anatin'le MVC. Manarak'izay dia PHP no namoronana anazy zany. Zay ny mampiavaka anazy. Akoatr'izay dia misy hoe il est léger comparé aux autres framework MVC. Zany hoe izy zany dia framework anisan'ny maivana raha mitaha amin'ny framework PHP hafa. Akoatr'izay il ne force aucune norme particulière pour la dénomination et la structure du code. Zany hoe tsy manana norme zany izy hoe misy norme be tsy maintsy arahana rehefa manao anazy fa tsotsotra daholo fa mahay PHP anao dia tsy dia manana olana be amin'ny fampiasana anazy zany. Tsy dia misy zavatra sarotra be ny fomba fampiasana anazy ary mety indrindra ho anao izay vao hiditra sy te handalina misimisy kokoa mahakasika ny structure MVC. Manarak'izay moa dia manana version ity coordinateur antsika ity. Misy zany ny version 1 nanomboka tamin'ny 28 février 2006, version 2 28 janvier 2011, ny version 2.2 nanomboka tamin'ny 2 juin 2014, ny version 3.0 30 mars 2015, ny version 3.1.3 nanomboka tamin'ny 9 janvier 2017, ny version 3.1.4 tamin'ny 20 mars 2017
ary ny version 3.1.5 de tamin'ny 19 juin 2017. Am'izao fotoana iresantsika zao moa zany a de efa misy ny version 3.1.12 3.1.13 ary efa misy ary am'izao fotoana zao a ny version 4. Fa ny version ampiasaitsika zany a, tsika zany zao mbola tsy ampiasa 4 aloha. Fa maninona tsika no tsy mbola ampiasa version 4? Satria presque ny installation am version 4 de installation atao en ligne avokoa. De izay aloha ny antony. Faharoa ampiasa version 3 tsika satria version 3 zany am maha offline anazy de mora ny mampiasa anazy raha mitaha am version 4 tsy mitaky zavatra be da be. No sady ahavitana zavatra be da be ihany koa nefa na de hoe version 3 ary. Manarak'izay inona moa zany ny prérequis raha anao an'izy ity anao an'ilay framework coordinateur. Voalohany indrindra aloha de mila manana connaissance ianao amin'ny PHP. Ankoatr'izay de ny SQL sy ny programmation orientée objet, zay moa le hoe POO. Manarak'izay de mila manana notion amin'ny structure MVC. Tsy voatery hoe mahay be anao fa mila manana notion fotsiny satria ato anatin'ity coordinateur ty ianao no ahafantatra misimisy kokoa ny mahakasika ny structure MVC sady mety ho anao izay vao anomboka framework PHP zany sady izy tsotra tsy mitaky zavatra be da be fa zay ihany no ilaina zany raha de hianatra coordinateur ianao. Manahoana kosa ny eo amin'ny environnement de travail. Voalohany indrindra aloha na mampiasa Windows ianao na mampiasa Mac OS ianao na mampiasa Linux ianao de tsy maintsy mila télécharger sy installer serveur web. Serveur web moa zany efa be da be izy am'izao fa raha miresaka ny environnement sur Windows tsika de misy ny XAMPP sy ny WAMP. Efa malalaka be izy am'izao fotoana zao efa téléchargenao en ligne. De ny ataonao zany de téléchargena de installena ny XAMPP sy ny WAMP rehefa vitanao zay de mitélécharge coordinateur ianao rehefa vita zay de extractena le coordinateur de copiena any amin'ny répertoire ny WAMP atsona hoe 3W na ny répertoire ny XAMPP atsona hoe htdocs de any izy zany colenao de vita. Raha mampiasa Mac OS kosa ianao de mila mi-install sy télécharge sy mi-install MAMP ianao zany. MAMP de spécial Mac OS fanalavana anazy Macintosh, Apache, MySQL, PHP. De sahala am'izay ndresantsika teo aloha zay ihany ny fomba fanaovana anazy rehefa vitanao ny télécharger anao ny coordinateur de extractenao de colenao any amin'ny répertoire atsona hoe htdocs. Raha mampiasa Linux kosa ianao de Linux de mampiasa XAMPP. XAMPP moa zany tena spécial Linux de misy koa ny hoe LAMP. XAMPP sy ny LAMP mitovy ihany le L moa zany Linux am'le hoe LAMP fa mitovy ihany izy. Mila installenao aloha zany ny serveur web XAMPP na LAMP rehefa vitanao zay de téléchargenao ny coordinateur de extractenao de colenao any amin'ny répertoire ny XAMPP any anaty dossier htdocs fa tsy 3W. Zay ny mahakasika ny environnement de travail zany raha hiasa ianao. Mbola théorie fotsiny zay fa ho hitantsika pratique zay amin'ny vidéo manaraka.